Ratsika mendalana ihany moa zany ny makasika indra raha indry fa lafim-baovao tanteraka kosa indray matetika iaran'ny herisetra ranofindreo vahiny mandalo eto Madagasikara ny zazavavy kely malagasy toy ny tranga izay niseho tao anatin'ny fokontany Mitsio ao Anosy ao dia afaka mandidio ilay teratany vahiny mpanodikodina zaza tsy ampy taona misy ny hetsika izay ho karakaraina entina anoherana ny tranga tahaka izao izay tanterana amin'ny sabotsy ho avy izao. Na valalanina ny maro ny naheno ity tantara ity. Raha fitina foana tantara dia toy izao. Nisy teratany Suisse nanolana zazavavy kely malagasy tany Nosy tany amin'ny fokontany Mitsio ny taona 5 rehefa niakatra voalohany tamin'ny fitsarana andrarano taona 7 dia resy ity vazaha ity ka lasa niafina tany amin'ny fireneny tany Suisse zany. Gaga nefa ny maro fa rehefa miverina izy dia napakatra fisarana izay tsy natrehan'ny ankilany ka afaka mahadiodio ny taona 2024 ary ny loza dia notoriany indray ny reniny zaza sy ny fiseh fokontany ka voatery mandola mandy 420 tapitrisa ariary. Fandehany fitsarana roa zegny fandehany fitsarana zegny izy io ty mikasiky ivazaha ty zay zegny nitory izy zegny moany fody izy zegny Tanosy be tao rehefa nifody tao izy nivoantso amizay zegny zay hoe natao enquête zegny zay atao nagnambara reo zegny nagnano enquête bo anareo zegny mahafaka mody fa amile fitsarana anareo zegny tsy maintsy antsoigny teo tamin'ny 2006 teo kenapy tamin'ny 2006 zay tsy nahazo fiantsoagna rehefa ndraiky zegny kanefa i affaire ty zegny to nandeha amizay cour d'appel à Majunga tamin'ny 2007 zay nahazo fiantsoagna 2007 zay nahazo fiantsoagna tagny Majunga tagny zegny natao fitsarana resinay zegny izy tary tamin'ny 2007 de resinay izy teo tamin'ny 2007 na voasazy izy 5 taogno izy antragnomezika avy amin'izay zegny le vola zegny agny 10 millions FOMG io zegny tapaka tary tamin'ny le ontra le tapaka tamin'ny fitsarana zegny ke tafara tato amin'izay zegny nisy fitsarana koa zegny tamin'ny 2012 io zegny zay tsy nahazo fiantsoagna agnisan'ny nampalahelo zay satria fa zay olo itsaraigna zay ndraiky tsy namezana fiantsoagna nino rano farany na afaka madiodio zegny i vazaha André Goniaty ty teo zay zegny nanjary avoasazy hoe satria fa niriseny zegny zay atao satria fa tsisy raha nataony izy resy zegny zay nanjary izy zegny nahazony marigny nino zegny raha nataondreo teo fa ohatrino zegny ondro hitadiavinao amin'ny Mahamoudou io monsieur André ny ondro hitadiaviko amindreo nambariny 124 millions d'ariary io zegny ondro nitakiny André Goniaty taminay ke nandeha amin'izagny zahay nangataka fitsarana ambony ke zay izy ty tamin'le 2 février igny zegny mana fitsarana anay io tagny ta Degota ny reporting koa zegny raha ty mbola tsy ndriky vita ke ato afara koa zegny izy io iny reo nangataka hoe fa am'le premier mars izy ty io zegny ny fitsarana nay agny Dego agny. Mariana fa manana proof ireto olo reto amin'ity raharaha ity fa tsy manendrikendrika fotsiny raha nangataka vaovao tamin'ny Interpol tany Maurice izy ireo dia nahazo fanamarinana fa efa fantatry ny fitsarana Suisse ity lehilahy ity ary efa nisy ny attouchement sexuel nataon'ity Suisse ity tamin'ny taona 7 mbola misy hafa koa ny proof ampahafantarin'izy ireo noho izany indrindra ho fampahafantarana misimisy kokoa ity raharaha ity ary ho fampanjakana amin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena ary hiadina amin'ny fanodikodinana ny zaza tsy ampy taona dia izy ny fivalandresaka ho tanterahany fokontany ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny Saint-Michel Amparibe manentana ny malagasy rehetra izy ireo amin'izany mba ho tonga maro ho fanoherana amin'ny fanodikodinana ny zaza tsy ampy taona mampalaza ratsy ny firenentsika.